tontolo iainana miritra fandaharana vokaritra ny ministerina tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy iresahana mahakasika ny tontolo iainana. Eto zany dia tena faly satria fotoana elany ny andrasana ny andro androany ary ny gerpa zany atao anatin'izay fotoana ely zay a dia efa tena ny andrandra mihitsy hoe ho tonga ihany ve izy ty sa tsy ho tonga dia izahay moa gerpa le lalany alany efasy manomba ho faravagnana ho tsy moatsinanana no nomeny fanjakana ho tantana gerpa. Ny fahazahoan'ny gerpa n'le fitantanana an'le toerana zany dia tsy fandreseny ho an'ny gerpa ihany a fa ho fandresen'ny fokon'olona any amin'ny alany efasy a manombo faravangana ary dia mbola amafisiko a ny fisaorana ny fanjakana malagasy a ka dingan'izay fa no manaraka zany dia ny fampandrosoana satria ho antsika eto Madagasikara dia ny fiarovana an'ity zavaboary ity a zay mampiavaka antsika na tonga mampizahatany a ny afahantsika manatsara velotena amponiny ary izay mahazava-dehibe ny zavatra androany a dia isaorako antsika rehetra isaorako ny ministera ny tontolo iainana sy ny arena lovainjafy manokana noho ny ezaka satria tao anatin'ny volana vitsivitsy fotsiny a dia tanteraka zany ka dia mankasitraka tompoko a. Tontolo iainana miritra fandaharana vokaritra ny ministerina tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy iresahana mahakasika ny tontolo iainana.